Mampitombona aminao ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manohy hatrany isika ny fibanjinana ny lohahevitra mandritra ity volana Aogositra ity manao hoe matoky amin'ny asany ny tompo. Ny anio moa ry havana malala arak'izay fanambarany mpitarika teo dia atokana hitrotrona-bavaka ny kometiny Tsangam-bato ny MARITIORA. Ny tenin'Andriamanitra izay ho Toriteny ka hifampaherezantsika ry havana malala amin'ity alahady ity dia araka izay voalahatra ao amin'ny epistily ho an'ny Korintianina voalohany toko 10 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 12. Korintianina voalohany toko 10 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 12. Izao ny voalaza ry havana malala eo amin'ny andininy 12. Ndao vakitsika miaraka izany amin'ny anaran'ny Tompo. Andininy 12 vakitsika manao hoe koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia ankizy tandrina fandrao lavo. Amin'ny fiainana andavanandro ry havana malala dia maro ny olona mihevitra sy misaina fa ny tena fahavalo lehibe indrindra amin'ny fiainam-panompona na amin'ny fanarahandian'i Jesosy Kristy dia ny fanenjehana, ny fahoriana na ny fijaliana. Ity soratra masina ity kosa dia maneho miharihary amintsika fa misy fampitandremana lehibe kokoa noho izany tsy maintsy ataontsika pino amin'ny fanarahantsika dian'i Jesosy Kristy. Izay no ambarany amin'ny andininy 12 hoe koa izay manao azy fa efa mijoro tsara ankizy tandrina fandrao lavo. Ity soratra masina ity dia manambara ihany koa ny hoe tsy ny olona vao manomboka manompo an'i Jesosy ihany no mety ho lavo, fa indrindra izay efa ao anatin'ny fanompoana ny Kristy dia mila miorina tsara amin'ny finoana izy, mila tsy miovaova izy rehefa nanolo tena dia hatramin'ny farany. Izany ry havana malala no anomezana lohahevitra izao tenin'Andriamanitra izao hoe rehefa miatrika olana isika, inona reny tokony ho atao? Ny eo anoloan'ny olana izay atrehantsika dia misy afatra anankiroa ambaran'izao soratra masina izao amintsika. Voalohany dia izao no hoe eo anoloan'ny olana na eo anatrehan'ny olana dia ny fijoroana, ny finoana ny Kristy no antoka fa tsy lavo. Eo anoloan'ny olana ny finoana ny Kristy no antoka fa tsy lavo. Misy zavatra maromaro ry havana malala tanisain'ny soratra masina eto izay nisitrahany vahoaka Israely tamin'izany vanim-potoana izany rehefa tany an-tany efitra izy ireo. Dia hitantsika ery amin'ny andininy 2, 7, 8 sy ny manaraka eo dia misy zavatra maromaro tanisain'ny soratra masina eo, mamerina ireo fitahiana rehetra izay azon'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, fitarihan'ny rahona na dia mandeha ao anatin'ny aizina azy, fiampitanany ranomasina mena nandia tany maina. Eo ihany koa ny batisa tao amin'ny Mosesy izay fahasoavana sitrahan'izy ireo avy amin'Andriamanitra. Sakafo ara-panahy izay niresahana ny mana avy any an-danitra ka na dia nymonomonina azy izy ireo dia nomen'Andriamanitra ary amarin'Andriamanitra mandrakariva izany fitahiana ara-panahy izany. Eo ihany koa ny rehefa tojo ny tsy fisin-drano izy ireo dia nomen'Andriamanitra rano avy amin'ny vatolampy. Dia ambarany soratra masina eto fa i Kristy io vatolampy izay resahana eo. Dikan'izany ry havana malala efa hatrany amin'ny andron'ny testameta taloha i Kristy no efa namonjy ny olony. Mety manao fampompivavahana ihany ny olona, mety efa mpandray ny fanasan'ny tompo, mety manana zara fanompona ao amin'ny fiangonana, manana ndraikitra mankadiry ihany koa, fa reny rehetrarehetra reny dia tsy azo andrefesana. Izay hafarana manahirana aza dia mety hoe
manao andreny izy manana andraikitra amin'ny fiangonana izy fa lavitra an'Andriamanitra ny fony. Manana andraikitra amin'ny fiangonana izy fa lavitra an'Andriamanitra ny fony. Andriamanitra irery ihany ravana malala no mahita ny ao anatin'ny fotsika ao, izay miafina ao anatiny ao dia hitany tahaka an'izany ny zanak'Israely, hitan'Andriamanitra sy fantan'ireo fa tiany foana satria Andriamanitra fitiavana izy. Rehefa manompo ny tompo dia tsy maintsy misy fanenjehana. Tsy maintsy misy inona rehefa manompo ny tompo? Tsy maintsy misy fanenjehana. Ary rehefa manompo ny tompo ianao tsy misy fanenjehana dia mieritreritra karakory tsara ary za ty. Tsy misy mihitsy hoe milamina be. Za zany mivavaka dia tsisy manina mihitsy fiainako fa mandeha tsara. Fa tsy maintsy misy fanenjehana. Zany no ambaran'ny soratra masina lay afatra voalohany teo ilay hoe ny finoanan'ny Kristy no antoka fa tsy aninona izy teo. Tsy hilavo. Tsy hilavo. Na inona zavatra mitranga zany no lay finoanan'ny Kristy dia maharitra ny mpino. Rehefa nisy ny fanenjehana ary avana malala amin'ity anio ity isika alady natokana ho an'ny fahatsiarovana ireo maritiora. Rehefa nisy ny fanenjehana dia hitantsika ihany kosa nefa fa nisy ny joro hatramin'ny farany. Nisy ny joro hatramin'ny farany tsy niova izy fa maninona izy ny joro, maninona izy ny tsy miova satria fantany ao anatiny ao fa Jesosy Kristy ny velona ao anatiny ka namana ny tanina azy aza ny fahafatesana dia tsy niemotra tamin'izany izy. Ny finoana tena izy dia tsy hoe rehefa mandeha ihany ny fiainana dia atao hoe mino, fa nasarotra aza ny fiainana na tsy mandeha aza ny fiainana dia maninona foana ny olona miorina amin'ny finoana. Mijoro mandrakariva izy, mijoro mandrakariva izy, maharitra amin'izany izy. Zany hoe raha tsorina zany dia zao hoe ny mpino dia mijoro foana nasarotra aza ny zavatra setrainy. Zany no afatra ho antsika ravana malala. Nasarotra aza ny zavatra atrehana, nasarotra aza ny lalana rahantsika amin'ny tompo dia maninona foana isika? Mijoro, mijoro. Tsy hoe mijoro amin'ny herin'ny tena fa mijoro amin'iza amin'ny finoana an'i Kristy irery ihany. Ry havana malala ny tantaran'ireo maritiora teto amin'ity nosy malala itsika ity dia mampiseho miharihary fa misy finoana mendrika ny lorana aina. Misy finoana mendrika ny lorana aina. Tsy resakitsika afa-tsy rahasalama hitantsika ny fijoroany tamin'izany. Nomena safidy izy, raha misafidy hiala amin'io Jesosy io fanarahantian'i Jesosy ianao dia aninona? Ho velona. Fa raha miziriziry kosa ianao dia fahafatesana no miandry anao. Tsy nivadika izy. Ary hitantsika ravana malala fa tsy niabe an'ilay fandrahonana ny tena zava-dehibe tamin'ny maritiora tamin'ny rahasalama ohatra, fa ninona ny fahitany ny lala tsara izay izorany miaraka amin'ny Kristy. Ka na dia teo aza ny fandrahonana ny orina tamin'izany izy, tsy niova tamin'izany izy satria fantany fa velona ny Andriamanitra izay tompony. Dikan'izany ravana malala dia izao, isika kristianina efa samy nanana ny tantaram-piainantsika sy izay netreretina ho maha izy azy atsika tamin'ny lasa rehetra, eny mandraka ankehitriny azy. Fa ny soratra masina amin'ity anio ity dia mamerina ao an-tsaintsika ny hoe aza mahatoky ny tantaram-pinoanao tany aloha tany na ny tantarana ny maha izy azy anao. Aza mahatoky ny fahefana eo am-pelatananao fa matoky an'i Kristy. Maninona? Matoky an'i Kristy. Rehefa ny fahefana no ireharehan'ny olona sy atokisan'ny olona dia very lavitra ny Kristy izy. Ary rehefa tody zavatsarotra dia milofika, mihemotra. Zao sy anao izay tonga eto an-tranon'Andriamanitra ampahireziny izao tenin'Andriamanitra izao. Andao isika hitoky amin'ny Kristy. Kristy ny fototry ny fijoroana. Izay manana ny Kristy zany dia mahajoro hatramin'ny farany. Fampiarana ho antsika ry havana avy amin'izay fizarana voalohany izay dia izao. Tsy misy fanenjehana, mety hoe tsy misy fanenjehana ara-batana tsony ankehitriny, mety misy ihany. Ny fanenjehana resahana eto zany dia ireo nahazo an'ireo maritiora razambe antsika toy ny hoe famonoana, fanagadrana, fandorana sy ny sisa sy ny sisa. Mety tsy misy an'izany tsony ankehitriny fa miseho amin'ny endrika vaovao indray ny fanenjehana.
fanenjehana amin'ny volo, fanenjehana amin'ny kolokolo, fanenjehana amin'ny tambajotra sosialy, fanenjehana amin'ny endriny maro samihafa izay iainantsika eny amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina antsika eny. Fanontaniana dia izao, mbola mijoro ao amin'ny Kristy ve isika rehefa tsy misy mahita? Mbola mijoro ao amin'ny Kristy ve isika rehefa tsy misy mahita? Dia tolo razantsika reo endry a. Aonao zizy? Azo alosa mangina ny jerena. Andriamanitra ao tampony lofa misy na dia kristiana izy rehefa takotakona, tsy hitan'ny pastera, tsy hitan'ny dekona, na tsy hitan'ny ankohonany, dia manao ny ataony fa Andriamanitra manatrika mandrakariva ny fiainantsika. Amin'ny asa fanompona ihany koa mety tsy misy mahita ianao, tsy misy midoka ianao, tsy misy mitehaka ianao, fa Jesosy Kristy ilay tompon'ny asa miantso sy mifidy anao dia maninona mandrakariva? Mahita mandrakariva. Ary fa manao asan'Andriamanitra moa tsika dia aiza ny valim-pity antsika? Any an-danitra. Izany ny fanantenana lehibe ho antsika ry havana malala. Fanontaniana faharoa dia izao hoe mbola mahatoky ve isika rehefa tsy misy mankasitraka? Mbola mahatoky ve isika rehefa na dia tsy misy mankasitraka azy? Izay manambara ny soratra masina ny Galatiana toko 1:10 hoe olona vano ilako fitisa Andriamanitra. Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompony Kristy. Mila mahatoky eo anatrehan'i Jesosy mandrakariva isika ry havana malala, na dia tsy hitan'ny olona aza nataonao hitan'Andriamanitra izany. Ry havana, rehefa mijery ny tantaran'ireo maritiora isika dia maro ny mieritreritra hoe raha izao ny teo amin'ny toerany mety nahavita inona ihany koa, mety mbola mihoatra lavitra noho izany aza ny vitako. Kanefa izany indrindra no ampitandremam-poly antsika amin'ity andro an'ity hoe araka ilay andinin'ny 12 teo hoe koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, taoko izy anenina ozy izy, aoka izy tandrina fandrao ho lavo. Mila fitandremana io ry havana malala, kanefa antsika manatanteraka an'izany, tena atandremantsika tsara dia ny fiorenantsika amin'ny finoanan'ny Kristy irery ihany. Ny afatra faharoa ry havana malala dia izao, eo anoloan'ny olana dia ny fietrena sy ny firaisana amin'ny Kristy irery ihany no mampaharitra. Eo anoloan'ny olana ny fietretena sy ny firaisana amin'ny Kristy irery ihany no mampaharitra. Resantsika kely ilay fietrena, soratra masina malaza izany hoe izay manetry tena no asandratra, fa izay manandra tena no ahetry. Ka ny olona mihetry atao hoanandray no mbola ampihetry azy. Efa mipetraka amin'ny tany izy dia atao hoanandray izany izy rehefa mipetraka hoe mbola ao matory indray ianao, na lohanao indray atao ambany, fa efa mihetry izy. Fa ilay milingilingy ery ambony ery satria tsy ny tompony nanandratra azy eny dia domina kely fotsiny ilay zavatra hipetrahany dia manenina izy, mianjery izy. Dikan'izany fiainantsika andavanandro mihitsy miaina amin'ny fietrena. Izany ihany koa no hamantarana ny mahampianatra Kristy antsika. Ny zavatra resahany eto ry havana malala dia izao, eo amin'ny andinin'ny 12 misy an'ilay teny hoe aoka izy hitandrina. Paoly izany eto tsy milaza hoe matahora, fa inona ny lazainy? Mitandrema. Mitandrema. Fasonanao izy hoe matahora. Andao ataontsika soloantsika hoe matahora hoe ilay teny ohatrany tsy mety ihany. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia matahora izy fandrao ho lavo. Fa aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Ny olona mitandrina dia mahalala fa marefo izy. Maninona ny olona mitandrina? Mahalala fa marefo izy. Ohatran'ny olona le taizana diabeta sy ny sisa sy ny sisa, na dia te hinana matsiro sy ny sisa dia maninona izy? Mitandrina. Satria maninona? Marefo. Izany ihany koa no ambaran'ny soratra masina, ny olona mitandrina amin'ny lalana iarahany amin'ny tompo dia fantany fa marefo izy. Zany marefo izany andairana aretiny izany, andairam-pahafatesana izany, andairany zavatra maro samihafa izany. Marefo.
I Petera dia hitantsika tsara fa lehilahy mafana fo izy io. Dia laza izy hoe za Jesosy za tsy ala aminao mihitsy. Na makaiza ianao dia miaraka aminao, na hatramin'ny fahafatesana azy dia miaraka aminao foana. Taona navalan'i Jesosy azy. Tsika ny tantara. Mbola tsisy akoho aneny kory dia andahy intelo tsy mahalala ahy ianao. Satria Petera tamin'ireny fotoana iny dia nentin'ny hafanam-po. Izy misy an'i Jesosy dia io izy eo. Nentin'ny hafanam-po izy dia niteny an'izany. Tsy miala aminao zany aho. Za namakaiza anao na inaina mahazo anao dia za miaraka aminao foana. Rehefa tonga tokoa ny fotoana naneno intelo ny akoho dia nijereny Jesosy izy. Dia inona no nataony sisa? Nitomany. Satria tsy nitandrina izy. Nirehare izy. Nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy fa tsy niaina amin'ny fietrena sy ny firaisana marina amin'ny Kristy. Ry havako malala, ireo maritiora teto amin'ity firenena malalantsika ity dia olona niaina tamin'ny fanetreteny. Niaina tamin'ny fanetreteny ireo. Rehefa niatrika an'ireo olana maro samihafa fandrahonana ho faty izy dia tsy niteny hoe mahery aho, fa inona no lazainy? Tompo omeo hery aho. Tahaka an'izany ihany koa tsika ry havana malala, rehefa miatrika zavatsarotra dia tsy hiteny hoe mahery aho, vitako amin'ny heriko, fa inona no tokony ho lazaintsika? Tompo omeo hery aho. Le anankiray hoe mahery aho, fa le anankiray hoe tompo omeo hery aho. Zany tokoa isika ry havana malala, amin'ny zavatra rehetra ataontsika dia hangataka hery avy amin'ny tompo mandrakariva isika. Rehefa miasa isika ry havana malala, zany no mahatonga antsika hivavaka ihany koa manao hoe tompo raha tsy anao dia tsy mahavita na inona aho. Dia Jesosy ihany koa nefa nilaza hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona. Dikan'izany ry havana malala dia izao, amin'io toerana misy atsika io, amin'ity fanompona tanterahantsika ity dia tena hiaina amin'ny fanetretena sy ny firaisana marina amin'ny Kristy isika. Hiaina amin'inona? Amin'ny fanetretena sy firaisana marina amin'ny Kristy. Tsy handeha amin'ny herin'ny tena zany, tsy handeha amin'ny haben'ny harena sy ny fahefana zany, fa handeha amin'ny firaisana amin'ny Kristy. Kristy no ataontsika alohany amin'ny zavatra rehetra. Eo amin'ny sehatra ny fanompona ihany koa ry havana malala dia izao, Jesosy no modely lavrary. Inona Jesosy? Modely lavrary. Hitantsika ny zavatra niharetany. Sedraina tany anefitra izy, nalainy devoly fanahy izy, nona izy, dia tonga Satana naka fanahy azy hoe raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia ovay mofo io vato. Dia ten'Andriamanitra ihany nasetriny an'izany. Be dia be ny fakapanana nataon'ny Satana taminy, fa ten'Andriamanitra hatrany navaliny an'izany. Zany ihany koa ry havana malala, ny tokony ho fiainantsika kristianina amin'ny zavatra rehetra ataontsika dia hibanjina ny Jesosy mandrakariva isika. Hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva isika. Nolavany olona izy novadian'ny mpianany izy ina ihany koa ny fantatsika, ngadraina, nikapohana, natao isan'ny mpanota, nororana, natao tsinotsinona. Fa inona ny anton'izany rehetra izany? Mba hatanteraka ny famonjena ahy sy anao. Na dia esoriny olona aza zany tsika, ataony olona tsinotsinona isika rehefa miorina ao amin'i Jesosy Kristy isika, zany ny tena zava-dehibe indrindra. Ny azo fijalen'i Kristy rery ihany no loharanon-kery ho an'ny fiainantsika. Ny azo fijalen'i Jesosy Kristy no loharanon-kery amin'ny fiainantsika. Raha mijery ny tenantsika isika dia kivy.
raha mijery zao tontolo zao a dia matahotra fa raha mijery ny azo fijalian'i Kristy kosa isika dia mahita fa teo no nanatanterahany Jesosy Kristy ny famelan-keloka ho an'izao tontolo zao. Raha ny elanelana eo amintsika sy amin'Andriamanitra tokoa ne dia tsinotsinona isika tsy mendrika fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia natolo maimaim-poana ilay zanany. Misy azo fijaliana ao aoriana koa hoe misy ve ao? Ie, misy io, misy jirony antsika. Rehefa tonga ato an-tranon'Andriamanitra ianao ka mibantsina an'io dia inona ny ao an-tsainao? Hoe teo Jesosy nomboany. Fa rehefa mibantsina an'io tsika ry havana malala dia izao no hoe io lay famelan-keloka lehibe nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Io lay nandraisantsika ny fahasoavana, nandraisantsika hery, nandraisantsika fanantenana, ary indrindra nandraisantsika fiainana vaovao miaraka amin'ny Kristy. Raha tsy nanaiky anie izy very avokoa sika rehetra. Fa hoana ozy izy tao Getsemane, raha eo, raha sitrakao, esory amiko ty kapoky ty. Fa tsy nijanona teo izy fa nytoe zany hoe kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Ka ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe analan'i Jesosy amin'ny azo fijaliana fa ny aninona ny amonjy izao tontolo izao. Tena naiky an'izany Jesosy. Fampiarana amintsika ry havana malala dia izao. Ndeha tsika hitandrina. Inona no tandremantsika? Hitandrina isika tsy irehareharam-panahy. Hoe za efa kristianina, za efa mpiandry, za efa mpitandrina, za efa diakonina, za efa loholona, za efa aza mirehareha amin'izany. Fa mireharehava satria manana ny Kristy ianao ary miompim-piainana aminy. Zany no tokony hampireharehantsika. Andeha hitandrina tsika amin'ny fireharehana hoe za manana maha izy ahy. Tsy azo nizaniza atao ninina raha misy mikitikitika dia piarako ny fahefana eo am-pelantanako. Tsy zany ry havana ny mampireharehantsika fa ny mampireharehantsika dia ny fananantsika ny Kristy, ilay fiainam-baovao nomen'Andriamanitra ho antsika. Dia tsika hitandrina amin'ny fanaovana tsinotsinona ny ota. Ahoana moa zany? Indraindray ny rehefa miroso lalina amin'ny fanarahandian'i Jesosy dia mieritreritra fa na manota kely ary izy dia tsy maninona. Rehefa ota dia ota, fa tsisy hoe tia kely dia tia ngeza. Mitovy ihany mangala pinana sy ny mangala trombo satria samy inona zany? Sa tsy mitovy zany? Mitovy zany. Efa mangalatra ny anarany. Fa tsy hoe rehefa ny ankizy ny manandra tsira dia ozy ny ray aman-dreny mangala pinana lahy. Fa rehefa ny olo-dehibe ny tratra manokatra vilany dia manandra tsira lesy. Misy manao an'izany. Fa mitovy daholo rehefa halatra. Dia tsy ireharehantsika. Andeha koa tsika tsy irehareha ny amin'ny maha-kristianina tsika. Fa tena iainana izany, ivelomana izany. Andeha tsika tsy irehareha hoe isan'andro dia mahavita mamaky mofinaina. Io baiboly efa vitako ny vakiko tao anatin'ny taona na verina 5 fa ny tokony ireharehantsika dia ilay afatra entiny izany sy ny fifandraisantsika tsara amin'ny Kristy ka mampiorina atsika, mampaharitra atsika, mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra hitsara ny velona sy ny maty. Ravako malala, andeha iorina mivavaka isan'andro isika, andeha iorina amin'ny tenin'Andriamanitra isika, andeha iorina amin'ny fiombona mpiainan'ny mpino isika, hifampitondra izay rehetra manavesatra amin'ny manodidina atsika. Andeha ihany koa tsika hiaina amin'ny fiainam-pibebahana marina, fa tsy hanao fahazarana ny fifonana amin'ny Tompo. Fa tena iainantsika izany. Tena iainantsika rehefa mibebaka tsika dia tena mibebaka marina tokoa. Isakalahy dia rehefa liturjia vendriny voalohany dia manao an'izany foana ho anao izay mibebaka marina tokoa. Dia tena iainantsika ny fiainam-pibebahana. Mety tsy hangataka amintsika ny Tompo, tsy hangataka zavatra,
fa ny tena angatahan'ny tompo amintsika dia ninona ny fo. Inona ny tena angatahan'ny tompo? Samy mitsapa ny fony aloha. Sao dia misy tsy malala koa izany fony. Ao tsara. Angatahan'ny tompo aminao eo. Dia ozy ilay mpampianatra anay izay tamin'ny taona 17 tamin'izay niomana tany MARITIORA, misy namanay anankiray dia nanontaniana, ianao inona ny tena mba etaetanao ao anatin'ny fonao ao, inona ny tena zavatra mandresa lahatra ny fonao? Dia nataon'ilay namanay ilay hira hoe ilay hira fa 7 Ampototry azo. Eo ny zany tena tiany. Dia ozy amin'izay ilay mpampianatra hoe ary ny eo akaiky ny vadinao. Dia nangenahena teo raha namana tsy hitany izay navaly. Ho antsika ihany koa, inona ny tena mameno ny fotsika amin'izao fahavelomantsika izao? Ny fitiavana ny Kristy ve sa fitiavana izay tiavintsika? Tsy milaza akory zany hoe aza tiavina ny vadinao, aza tiavina ny ankohonanao, aza tiavina fa ambonin'izany rehetra zany dia manoatra lavitra an'izany ny fitiavana an'iza? Ny fitiavana an'i Kristy. Salamo 7:10 dia ny 1:10 milaza ihany koa manao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy haninona, mba tsy hanotako aminao. Toa vola ara-pamehana amin'ny fiainantsika ravana malala ny fitiavana an'i Kristy, ny fiombonam-piainana aminy, ny fiainana ny fietretena tahaka an'izay niainan'i Jesosy tamin'ny androm-pahavelomany. Marana ravana malala afatra roa nambara tamintsika teo. Ny eo anoloan'ny olana izay atrehantsika na dia tsy hiara-ny fanenjehana anazy ireo maritiora atsika be dehibe ny endriny. Ka eo anoloan'izany dia ambara amintsika ny hoe ny finoanan'i Kristy irery ihany no antoka fa tsy ilavo isika. Rehefa manana an'i Kristy isika nasarotra aza ny zavatra sedraina dia matoky isika fa tsy ho lavo amin'izany. Ary efatra faharoa dia izao hoe eo anoloan'ny olana ny fietretena sy ny firaisana amin'ny Kristy irery ihany no mampaharitra. Tadiavo isan'andro izay iraisanao fiainana amin'ny Kristy ary amin'ny zavatra rehetra ataovy amin'ny fietrena sy ny fitiavana izany. An'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany. Amen.